Ry ava-malala ao amin'ny tompo, ampitombona amintsika tsirairay avy indray ny fahasoavana, ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray Jesosy Kristy tompo. Araba ry havana malala natratra izao volana May izao isika. Ary volana May izay efa hiandran-drantsika sahady amin'ny faran'ity volana May ity ny andro Pentecoste, izay natsiarovana ny latsahan'ny fanahy masina ho an'ny mpianatra fahizay. Ary izay no efa mampifantoka antsika sady amin'ny loha hevitry ny Fjkm mandritra izao volana May izao hoe ANKATOAVY ny fitarihan'ny fanahy masina. ANKATOAVY ny fitarihan'ny fanahy masina. Manome torolalana tokoa io fanahy masina io. Ary ny olana amintsika, aleo toa dia tonoana ty am-piandohana ny ravana malala, dia indraindray ataontsika boto ny fanahy masina. Irahantsika amin'izay mahamety azy sy izay mahamety ny fiainantsika. Ory fanahy masina, tady vady aka ahoana tanamba hijereo vehivavy ihany. Lasa boto ny fanahy masina. Fa ny fanahy masina ny tokony hitarika antsika amin'ny fiainantsika manontolo. Izay ilay atao hoe oke, ny fanahy masina mitarika. Fa KO, ianao manao boto ny fanahy masina. Ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny boky ny Mpitsara no akatsika afatra manokana amin'izany. Ny boky ny Mpitsara, izay ahitana karazana mpitsara maromaro, ary raha mba vita mpitsara tamin'izany, mbola vita mpitsara ankehitriny, azo antoka fa tokony ho tafavoaka ny firenena naiza naiza. Fa inona moa niseho tamin'izany? Nahatonga ny hoe nisy mpitsara. Rehefa tafiditra tamin'ny tany Kanana ny Zanak'Isiraely, dia nijery ireo firenen-kafa izay nilalovana dia hoe ary oatra misy olona lehibebe mpitarika, efa nahita mpanjaka mihitsy ara moa ny sasany. Dia niteny aleo mba hisy mpitsara an'olo any Josoa sy Mosesy izay nifandimby teo amin'ny fitondranan'ny Zanak'Isiraely. Dia nanomboka teo dia nisy mpitsara ary nisy mpitsara maromaro teo amin'ny fiainan'ny Zanak'Isiraely. Ahoana moa ny endriky ny fiainana tamin'izany andro mpitsara zany? Mandao an Jehovah ny Zanak'Isiraely ka manompo sampy. Ny sampy notopoiny tamin'izany dia ny BALA sy ny ASERAHA. Ny BALA dia Andriamanitry ny vokatra, ary ny ASERAHA tsanganana izay nivavahan'ny olona maro tamin'izany fotoana izany. Vokatra izay ditra izay, Faizina sy kapohin'Andriamanitra ny Zanak'Isiraely ka amin'ny fomba famaisan'Andriamanitra, dia firenena hafa avy any ivelany ihany, ny Midianita, ny Moabita ary ny Amalekita no tonga miady amin'ny Zanak'Isiraely, ary dia resy mihitsy izy. Rehefa avy eo iny ilay Zanak'Isiraely fa mitaraina, mifona ary mitaky famonjena amin'Andriamanitra manoloana ny fahoriany. Rehefa vita izay dia mahatsiaro ny fanekeny Andriamanitra, dia indro izy mandefa mpitsara mba hamonjy azy. Dia tahaka izay mihodinkodina ohatr'izay foana, mandao an Jehovah, Faizina, Mitaraina, mahatsiaro ny fanekeny Andriamanitra, ary dia omena mpitsara tamin'izany fotoana izany. Tokony ho fantatsika koa nefa aloha injavy ireo fahavalo izay nirahan'Andriamanitra, ny rahan'i Jehovah Andriamanitra nafainy Zanak'Isiraely. Eo aloha voalohany Midianita, dia Moabita, ny Amalekita. Ny Midianita dia tany atsinanana sisintanin'i Moab. Moab moa dia avan'ny Zanak'Isiraely ihany, Moab sy Edom. Eo no nonenan'ny Midianita, saingy toy ny Arabo dia mifindrafindra monina, nanana ny heriny izy ka tena nampahory ny Zanak'Isiraely. Vao mandeha ny vary any an-tsaha dia dorany, ny biby fiompy vonoiny ho faty. Dia tahaka izany koa nataon'ny Amalekita, izay misy manonona hoe taranaky ny Amalekita ny atandroy aty amintsika amin'izao fotoana izao, afangaroana kely amin'ny Ismaelita sy ny karazany. Tsy izay loatra ny antsika an'io fa hoe fahavalon'ny Zanak'Isiraely izy ireo tamin'izany fotoana izany. Dia tao anatin'izany zany rehefa tonga ireo mpanababo ireo sy mpiady amin'ny Zanak'Isiraely ireo, dia tonga ny andron'ny mpitsara. Dia mifandimby ry Samsona, ry Jephta, karazana mpitsara maro. Ka mpitsara hitantsika amin'ity tantara ity dia Gideona. 7 taona be izao nampahorian'ny Midianita, tsy nanakany hohanina intsony ny Zanak'Isiraely. Satria moa nahoana? Araka antonona teo eny amin'ny sany vokatra dia efa doroan'ireo fahavalo. Ny rano bahanan'izy ireo tsy hiditra any amin'ny tanàna,
matimaty ho azy ny zanak'Israely tamin'izany fotoana izany. Dia indry fanotaraina tamin'Andriamanitra izy ireo. Dia nandefasan'Andriamanitra mpitsara tsy izy izany fa Gideona tamin'izany fotoana izany. Ary efapolo taona teo eo ny asany Gideona nandry fahalemana ny tany no nitsara ny firenena i Gideona. Ahoana ny fomba fiady tamin'ny andron'ny Gideona? Ny fomba fiady, hiady amin'ireo fahavalo, dia natsoina ny zanak'Israely mba hiady amin'ny fahavalo. Be dia be tokoa satria ireo fahavalo tononona mihitsy kosa aloha ohatran'ny valala. Ary ny ramevany mitovy isa mifasika eny amoron-dranomasina. Izany hoe ty fahavalo ty izany tsy manam-pahatamperana. Dia tahaka izany nefa no atrehan'ny zanak'Israely nandrahana Gideona. Rehefa tonga teo tokoa, hoy izy Jehovah, be loatra ireo Gideona, ndana say vao miverina izay matahotra. Miverina be dia be. Atao hoe ray alina sisa tavela. Fa mbola hoy izy izany Jehovah, mbola be dia be ireo. Rehefa izay, inona natao? Nampisotroana rano teo amin'ny rano mandeha ireo miaramila rehetra. Dia izay miaramila naka rano tamin'ny tanany 300 nisany. Dia hoe ireo ihany no mandeha miady, fa sisan'izay mandeha mody azy izay nilelaka rano nilelaka rano tamin'ny lelany izany nasaina nody 300 sisa. Dia ahoana ny fomba fiady tamin'ny andron'ny Gideona? Nitsoka anjomara, namaky siny tamin'ny andro alina, nampiretina ny afo, nikorotana ny Midianita sy ny Amalekita, dia nifamono atoerana. Ary rehefa nifamono atoerana dia maty daholo ireo fahavalo. Fa izany rehetra izany tontolo manodidina an'ity perikopa ity. Dia hitodika amin'ny perikopa isika aka afatra fohy satria efa fantatritsika izay ny amin'ny mpitsara sy ny asan'Andriamanitra manoloana izany. Arak'izany, nitarihy fanahan'Andriamanitra Gideona, nitsindry ny fanahana masin'Andriamanitra, ary ny olona tarihy fanahy masin'Andriamanitra, anehoan'Andriamanitra ny voninahiny tokoa. Voalohany, nahala ny fahavalo ary. Hitantsika ny tenin'Andriamanitra fa nataon'ireo fahavalo fahirano. Nahala ny fahavalo ary dia manana hevitra vaovao Andriamanitra anavotana. Dia izay ilay nanendrena mpitsara izay hitantsika teo ny tantarany. Fa na dia be koa azy ny fahavalo anehoan'Andriamanitra ny heriny, ny olona sany fanahy masin'Andriamanitra tahaka ny Gideona, dia nahatarika tokoa Gideona. Na dia tononona ary izy hoe firenena kely indrindra amin'ny firenena Israely misy anazy, olona zandriny izy fa tsy zokiny. Ary indrindra ny foko misy azy, foko Manase, anisan'ilay foko tsy nirarahina teo amin'ny zanak'Israely. Nefa avy amin'izany no natsoin'Andriamanitra, nahatarika ny fianakaviany izy, nahatarika ny foko nisy azy izy dia Manase izany, ary nahatarika koa ireo foko manodidina azy dia Seboloina sy Naftaly. Nitsindry ny fanahan'i Jehovah izy, afaka niasa avy hatrany. Nanaiky azy Abiezerita, io ilay fianakaviany. Nanaiky azy Manase rehetra, ny fokony izany. Ary Asera sy Seboloina ary Naftaly, ireo foko manodidina, voatarika ka andeha hiady amin'ireo fahavalo. Afatra ho antsika fampiarana ary havana malala. Aza mieritreritra hoe kely ianao dia tsy ahavita. Fa ianao io mihitsy no antsony. Ianao mijery io, mahita? Ianao io no antsony. Ianao kely io no antsoin'Andriamanitra mba ho tahaka ny Gideona. Ary aza maivanina mihitsy ny hevitra omen'Andriamanitra anao amin'izao ora sy fotoana izao. Fa mahatarika ianao io hanavotana amin'ny firenena indrindra fa na amin'ny aretina tahaka izao ary. Aoka tsika hanana fampiarana. Tsika nge sady tsy malagasy zao ny tsy vazaha sa tsy marina izany? Mandeha fanafody vazaha chloroquine. Ratsy iny. Mandeha fanafody gasy, inona izy teo? Covid organique. Any gasy iny. Ka sady tsy gasy tsika ny tsy vazaha. Tsy maintsy maka moyenne. Falao ny lalan'ny fanahy masina. Tsy tsika fiangonana mihitsy no ndeha hanakana ny olona tsy hisotro na hisotro. Fa na hisotro zava-mahafaty ary izy dia tsy hanenina. Ny tompoko, aloha iainantsika ny tenin'Andriamanitra sy hitarihan'ny fanahy masina. Fa tsy isika no andeha hanohitra na andeha hanadokan'izany. Fa misy lalan'Andriamanitra hanavoahana amin'ny firenena, mahaizitsika mifikitra amin'ny tompo Andriamanitra tahaka ny Gideona tamin'izany fotoana izany. Fa ity Gideona ity nge
anisan'ny olona be fisalasalana ihany. Tamin'ny voalohany izy rehefa natsony Jehovah tsy ao anaty perikôpa moa zany. Tonga ny anjelin'i Jehovah dia irahany ianao ho mpitsara. Ay, raha irahana ary ao izy aleo anao mba hitondrako voandalana kely mantsely le anjely. Dia lasa izy naka hena sy naka rano-kena dia ty ara ny voandalanao anao izy mantsely le anjely. Raisin'le anjely izy dia hozy izy le anjely ataovy eo ambony vato ty. Dia nalefa mitehana tonga dia nisy afo namdevona an'ilay izy hatramin'ny farany. Tonga dia nanaiky Gideona. Ekeko ny lalanao. Izay le nitady famantarana. Fa ny perikôpantsika androany mbola famantarana koa ny tadiavin'ny Gideona. Mba atokisako tsara fa ianao Jehovah Andriamanitra miantso mandritry ny alina dia apetrako eto ty volon'ondry ty. Ka raha io ihany no lena dia fantatro fa ianao miantso fa ny tany manodidina ho maina. Niseho zany rehefa namalala. Rehefa mifiazana le lamba volon'ondry fotsy, rano eran'ny lovia. Raha tokony isy tokony tonga dia nanaiky Gideona. Oka aloha aza tetezitra amiko ianao Andriamanitra. Alao indray averiko eto indray ty raha alina. Ka raha ity rery maina fa ny tany manodidina no lena, zay vao tena fantatro hoe ianao Jehovah Andriamanitra maniraka ka hanolotra ny fahavalo eo an-tanako. Napetraka teo tokoa. Lay volon'ondry any maina. Fa sisan'izay lena. Atsiarovana ny Tomasy zany ao. Raha tsy hitako ninona ozy izy. Ny tananao misy ninona. Tsy ho ekeko tsy ho ekeko mihitsy hoe Jesosy zany fa matoto. Ary zany dao ireo perikôpana mididina. Izay ny vakina tamin'ity androandroany ity. Ny fanahy masina ho avy ho vavolombelona. Riavana malala lalan'Andriamanitra nge zao zavatra miseho amin'ny fireneny zao. Mba inotsika ny lalan'Andriamanitra ny amin'ny famantarana. Izay omeny atsika. Aza dia miandry famantarana be tsony riavana malala. Isika amin'izao fotoana izao. Efa eo ny lalan'Andriamanitra. Soritany ho aso anao. Ndao hifampahery. Ndao hifanohina. Ho ampatanjahana amin'ny hery rehetra isika. Araka ny haren'ny voninahiny. Ka dia ho voninahitr'Andriamanitra. Izay mbola ho ataotsika. Anehoantsika fa azy ny hery manaiky azy sika amin'ny androm-piainantsika rehetra. Dia hitantsika fa may mankatoa ny fitarihan'ny fanahy masina isika. Ho an'Andriamanitra rirany aneny voninahitra. Izany ara sitrapon'Andriamanitra ho antsika fa antsika miara-miaina amin'ny mpanao salamo manao hoe sambatra amin'ny mahitsy lalana izay mandeha araka ny lalan'i Jehovah, sambatra izay mitandrina ny teny fahavolombelony ka mitady azy amin'ny fony rehetra.